Manodidina ny tontolon'ny fizahan-tany dia manomboka miverina tsikelikely amin'ny laonina ny sehatra ny fizahan-tany eo Anosibe noho ny fiverenan'ny zotra anabakabaka amin'izao fotoana izao. Ireo mpizahan-tany izay maro ny tonga mitsidika ao Anosibe, ireo mpandraharaha misehatra amin'ny fizahan-tany kosa dia efa miamiaron-doha ankehitriny. Mangataka ny antoka fanamaian-dalana ireo zotra hafa tonga ao Anosibe araka izany ny mponina ao an-toerana. Fanadihadiana. Nosy Ranja, nosy kely iray eto Anosibe, anisan'ny mahasarika mpizahan-tany noho ny hatsaran'ny tora-pasika izay madio sy milamina. Ny jony sy ny fizahan-tany no tena fotom-piveloman'ireo mponina eto amin'ny Nosy Ranja. Sahiran'ireo mponina noho izany nandritra ny fotoana nikatona ny sisitany noho ny fisian'ny valanaretina COVID-19 nandritra ny roa taona sy tapany ireny. Ankehitriny miverina tonga tsikelikely ireo mpizahan-tany, mitondra fifaliana ho an'ny mponina izany satria mamelona indray ny toe-karena any an-toerana. Mahakasika ity vol ity zany Neos ity zegny io zegny le vol charter fa eto moa ny vol commercial efa kaiky ao zany Aerostral verina eto Anosibe indray kosa zany mba mankasitraka zany mba mino sy matoky za fa iverina amin'ny laonina zany atokarena ny vahoaka ny Anosibe. Hitatsika fa Anosibe tatato zay agnisan'ny mafana mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana mba misy zavatra zany mba hitatsika tsy manjary hay mba miantso mpitondra-panjakana mba miara-miasa atsika zany mba ahafahatsika mba tsy hovery indray atsika hiverina amin'ny taloha fa mankasitraka fitondra-panjakana eto Anosibe. Io moa ny ady zay nataotsika ny hatrizay moa tanteraka zao niataka. Amin'ny ankapobeny dia ny hatsaran'ny tora-pasika sy ny valan-javaboary ary ny kalitaon'ny sakafo sy hazan-dranomasina no anisan'ny tena maharesy lahatra ireo mpizahan-tany avy any ivelany tonga mitsidika eto Anosibe. Zay zao zegny mpagnamezana sakafo client ke tsisy zavatra nindesigny boka tagny mpihita an-dranomasina zavatra mezana client zao zavatra vita amintsika eto ke hitatsika zany maro toy ravoravo ke ravoravo zay tonga avany touriste sa fe ela loatra nampijaly zay de ravoravo zay ara mangataka ho avy bebe kokoa ro touriste avy eto aminay ke zay voagnono zegny agnano asanay magnara-petry zay mety atao mikasika ro touriste ity fa touriste misy transit déjà 2 ans et demi tsika tsy misy touriste teto zegny efa trafitra teko ambela amintsika jiaby ke mangataka namagna jiaby koa zegny mba agnisany ravoravo koa zegny karaha zay izy io arakaraha ro client ndesintsika koa. Saotra betsaka nohon'izay faviandreo vahiny gnato eto Nosy Ranja ary baka io mangavy amin'ony ireo ambony agny tsy agnajanogno eky fa handay tokotry ny mety mahafalifaly vahoaka. Saotra betsaka mikasiky nohony zay faviany fa faly zay eto Nosy Ranja nohony naviagna taogna roe tsisy vazaha maro zavatra simba obolagna sakalava izy mitongy zay va mihinagna agny mizaha mahogo agny mizaha kabija agny mizaha laoko agny mizaha raha karakarazagna regny nohony zay zavatra atao momba nohony zay fiainagna rehetra ny biafan'izao. Araky ny lamina mipetraka dia ny 13 aprily lasa teo nanomboka tonga teto Anosibe nisidina avy any Italia. Ny 17 aprily kosa no nigadina teto amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Fasen nisidina avy any amin'ny Nosy Mayotte. Ny Romeo avy izao kosa no tonga eto Anosibe nisidina avy any amin'ny Nosy La Réunion.